Zoma 4 jona. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tombontsika sy mpamonjy. Ho azy ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Petera 2:3-9. Aza mitsaha mitombo ara-panahy. Mifampitohy amin'ny afatra izay nomen'Andriamanitra antsika omaly, izany afatra izany izay manao hoe mitombo ao amin'ny Kristy dia tsy mitsaha mitombo ara-panahy. Mahafinaritra ny afatra izay omen'Andriamanitra antsika izay voalaza amin'ny Petera 2:7-9 izay efa novakiana teo, fa mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy. Mitombo asa mitsaha mitombo ara-panahy. Mitatra isan'andro ny fanandramana kristianina marina, mitondra hery vaovao sy fahasotoana ho an'izay manana izany ary mitarika ho amin'ny fitomboana tsy mitsahatra eo amin'ny fiainana ara-panahy. Saingy ny tontolo kristianina dia feno olona milaza ho mpivavaka nefa zeny ara-panahy raha ny marina. Izany hoe kely, fohy, zeny ara-panahy. Tsy mitombo zany. Maro no mihevitra fa nahavita ny fianarany kanefa vao ny ampidie mpampianaran'ny finoana kristiana monja no fantany. Tsy mitombo amin'ny fahasoavana na amin'ny fahalalana ny fahamarinana izy. Tsy manao na inona na inona na amin'ny fananany na amin'ny heriny mba hanoanana ny asan'Andriamanitra izy. Izany sokajin'olona izany dia tsy ho tafatoetra ela eo amin'izay misy azy, na izy ireo miova fo kandroso na miemotra izy. Tsy maintsy manao ezaka manokana isika mba hanatanterahana izay takian'Andriamanitra ary ilainao amin'izany asa izany ny harena avy amin'ny fanandramana kristianina mitombo hatrany. Tsy maintsy matanjaka ny finoana, feno fanoloran-tena, madio sy mahatoky ny fitiavana, lehibe sy tsy mety sasatra ny hafanam-po, tsy voazongozona ny harem-po, tsy reraka ny faharetana ary mamirapiratra ny fanantenana. Samy manana andraikitra amin'izany ny tsiraray avy. Ny loza amin'izao andro farany izao mantsy dia izahana toetra ny fahamarinan'ny finoantsika ane. Satria hamely ny rehetra mihitsy ane ny onjan'ny fakapana mahery vaike. Ka raha tsy miorina mafy amin'ny vatolampy mandrakizay itsika, dia tsy iza fa Jesosy Kristy ilay vatolampy mandrakizay dia ho poan'ny rano. Ary aza mihevitra mihitsy isika fa afaka hanaraka ny rika mora foana. Raha manao izany mantsy isika dia azo antoka fa ho rembon'ireo famitahan'ny Satana. Amin'ny alalan'ny fandiniana tsara ny soratra masina sy ny vavaka mafana no izay feno fitalaona ihany, fitalaonan'ny fanampiany lanitra zany no iomanan'ny fanahitsika hanohitra ny fakapanahy. Oreny tompo ny vavaka vokatry ny fo, ataon'ny fanahy izay torotoro ka hanangana faneva hisakana ny fahavalo Jesosy Kristy. Kanefa ho zany-toetra isika, ny finoana, ny fitiavana, ny faharetana ary ny fahatokiana dia ho zany-toetra avokoa izany. Hoy ny teny ao amin'ny Jaona 1:5 manao hoe, ary ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Ten'Andriamanitra koa dia milaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12 manao hoe, indro ny faharetan'olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Ao amin'ny dikateny ombonana, Baiboly dikateny ombonana ny ilazana azy dia hoe, indro ny faharetan'olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy izay manana ny finoana ny aina ny Jesosy. Ny finoana ny aina ny Jesosy. Ary efa nampitaina teto nandritra ny andro tany aloha ny hoe ohatra ho antsika Jesosy Kristy. Tsy hoe amin'ny maha-Andriamanitra azy no ny asan' Jesosy teto amin'ity tany ity, tsia, fa no ny finoana
zay taon'i Jesosy Kristy. Ary zay mahatonga Jesosy niteny tamin'ireo mpianany hoe ianareo na dia raha manana finoana kely tahaka ny voatsinapy aza ka ampiasaina zany finoana izany dia mahafindra tendrombohitra. Ry havana malala, aoka tsy tsamitombo ara-panahy isika, indrindra ny finoantsika, ny faharetatsika, ny fatokitsika, ny fitiavana ihany koa. Mandeha hivavaka isika. Raina izay ny an-danitro, mandalo fizan-toetra ny fiainanay. Ary isan'andro dia miatrika fakam-panahy. Ampio zay mba hiolona eo amin'ilay vatolampy mandrakizay dia Jesosy Kristy, ka tsy hiozongozona manoloana izany fizan-toetra izany. Jesosy eo mivavaka izahay tahaka nataon'ireo mpianatra raha nangataka taminao manao hoe ampitomboy ny finoanay. Mivavaka ihany koa izay Tompo, ampitomboy ny finoana ao anatinay ao, ka mba hitombo ary tsy tsamitombo eo amin'ny ara-panahy sy eo amin'ny finoanany ny tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.